بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته falnitenne manatra ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM amin'izao maraina izao. Manaraka an'izany dia tsy mitsatra antsika midera any Allah subhanahu wa ta'ala no sady mandefa tsodrano sy fandriampahalemana lehibe ho amin'ny mpaminany Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sy ireo fianakaviany tsy misy ankanavaka, ireo mpanaradia azy ary izay nanaraka ny sordalany sy ny fomba amampanao ny mandra-pitsangana zany andro fitsarana izany. Raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam efa madiva ifarana ny volana manana ny maizazy dia ny volana Ramadan izany. Volana lehibe, volana izay nitondra fahasoavana ary volana izay ny faninana ny European Islam tamin'ny karazana asa soa maro samihafa sy ny faninanan'izy ireo tamin'ny karazana mpanompona any tompo ilay nahary an'izao tontolo izao. Ka efa handeha izy ty, malahelo ny tenantsika amin'ny fandehanana zany volana Ramadan zany, saingy kosa mila ho fantantsika fa ny zavatra rehetra ny atomboka dia tsy maintsy miafara ihany koa. Eny fa hatramin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia natomboka tamin'ny fahaterana ka tsy maintsy miafara amin'izany amin'ny fahafatesana ary mbola hitsangana aorian'ny fahafatesana ary fanena sy fanatritava amin'ny tompony zao tontolo zao amin'izany andro farany izany. Ary tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izay niteny manao hoe raha mba fantatrareo ny fahasoavana lehibe izay hoentiny zany volana Ramadan zany dia tsy foinareo ary mba nanantenanareo fa hoe ny fiainanareo ray manontolo dia ao anatin'izany volana Ramadan izany. Ka tsapa tokoa fa tato anatin'izany volana Ramadan dia ny fankateny mpino Islam, ny fampitsindro mpino Islam ary ny fampanasa izy ireo mba hisakafo aty sy hisakafo ary. Ny zavatra rehetra dia ny lamina tao anatin'izany fifehezana nandritra ny volana Ramadan izany. Ka rehefa madiva ifarana tahaka zao ny volana Ramadan sy ny fifehezana dia misy fanompona anankiray, adidy anankiray zay nodidiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ireo mpino Islam rehetra tsy ankanavaka, na lehibe io, na kely io, na lahy io, na vavy io, na mpifehy na tsy mifehy, fa izay rehetra ambany fiahina na ambany fahefan'ny olona anankiray dia tsy maintsy avoaka izany adidy zany. Tsy inona zany adidy zany fa ilay fantatra amin'ny anarana hoe zakatul fitr. Zakatul fitr dia araka ny tatitra maropototra amin'ny hadisy zay noentiny Ibn Omar radiyallahu anhuma zay nilaza izy manao hoe farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'am min tamrin wa sa'am min sha'ir. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nandidy anay izy mba hamoaka ny zakat al-fitr dia soa amin'ny antrendry sy soa amin'ny voamaina. Zany hoe ny soa io dia fomba entina mandrefy inefatra mandroka amin'ny tanan-dehilahy lehibe dia izany no antsoina hoe soa amin'ny voamaina na foto-tsakafo no amoanany zany zakatul fitr zany. Izy daholo ary ny olona amoanany zany dia niteny izy araka ny hadisiny io mpaminany sallallahu alayhi wa sallam io dia niteny izy hoe alal abd wal hurr wal dhakar wal untha was saghir wal kabir. Dia izany voadidy ho any na dia andevo aza ianao, na dia olo-tsotra ianao, na dia zaza ianao, na dia olo-dehibe ianao, na lahy ianao, na vavy, na antitra, na tanora, tafiditra mamoaka an'izany zakatul fitr izany avokoa ianao mandritra ny volana Ramadan ary mialohany izany Eid izany dia tsy maintsy avoaka anao. Raha tsika eto Madagasikara no jerena satria araka amin'ny fantatra fa ny zakatul fitr dia avoaka ny foto-tsakafo. Arakaraka amin'ny foto-tsakafo ny olona amin'ny tanàna anankiray. Fa raha jerevana ny foto-tsakafontsika eto Madagasikara dia hita fa vary no foto-tsakafontsika. Ka ny olona anankiray zany voadidy amin'ny mpino Islam ny hamoaka 3 kilo na 3 kilo de riz, zany hoe 3 kilo amin'ny vary avoaka ny zakatul fitr. Dia arakaraka ny isanareo ao an-tokantrano
no amoanao azy. Ohatra raha ianao manambady dia midika zany fa efa 2 anareo am'izay fotoana zay. Raha mananjanaka 2 ianareo de 3 anareo zay. Raha mananjanaka 2 anareo dia 4 anareo zany. Raha mananjanaka 5 anareo dia efa 7 ny isa anareo. Ka izay isa 7 zay no ampitombona 3 kilao ny vary de lasa 7 3 fois 7 manome 21 kilo na ihany koa 120 kilo avoakanareo raha ohatra ka 7 anareo fianakaviana anankiray na ankohonana anankiray. Raha ohatra ka 3 anareo de 7 kilo zany. Raha ohatra ka ianareo mivady tsy mbola niteraka tsy mbola naninona dia mbola 4 kilo no avoakanareo. Raha ohatra ka olona tokana mbola célibataire izy dia 3 kilo ihany no avoakany amin'izay fotoana izay. Ka ireo manampahaizana dia miteny amin'ny finoana Islam fa ny zakatul fitr ny tena tsara indrindra ary ny tsara indrindra dia avoaka azy io amin'ny alalan'ny foto-sakafo zany vary no avoakanao atolotrao ho an'ireo olona. Fa kosa manampahaizana sasa dia miteny manao hoe afaka avoakanao koa izy io hoe atao karazana hoe vola mba entina hanimalifaliana an'ireo mpino Islam mandritra n'izany andro ny Aidi izany. Eto dia mety hipetraka fantanina amin'ny tsirairay fa maninona ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam de nandidy an'izany zakatul fitr zany de mbola voavaly zany teny zany amin'ny hadisi zay mitateriny Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kan teny izy manao hoe farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr tuhratun lis-sa'imin wa ta'amatun lil-masakin. Dia ny zakatul fitr re dia misy tanjona lehibe anankiroa araka ny hadisy zay nitateriny Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. De teny izy hoe mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nandidy an'izany zakatul fitr zany ho an'ireo mpifehivava mba ho fanadiovana azy reo amin'ireo karazana fahotana madinidinika zay vitan'izy reo nandritra n'izany volana Ramadan izany. Araka mivolazantsika matetika fa atsika io dia taranaka Adama, olombelona manao diso, manao tsirariny, mety misy erreur zay nataontsika nandritra ny volana Ramadan, mety tafanopanopa olona anao, mety tafiteny ratsy olona anao, mety tafanao zavatra tsy manjary anao tamin'ny namanao. Ka izany zavatra tsy manjary sy izany opaopa nataonao zany amin'ny alala famoanao zakatul fitr no ahatonga ny fifehezana madio tanteraka eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Madio ny fifehezanao, madio ny vatatenanao, madio ihany koa ny fanahinao amin'ny alalan'izany famoana ny zakatul fitr zay. Zay no tanjona voalohany amin'ny famoana an'izany zakatul fitr zany. Fa mbola nitoy izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany hadisy zany de niteny izy hoe wa ta'amatun lil-masakin. Ary izy ihany koa dia karazana fampisakafoanana ireo mahanitra amin'ny andro ny Aidi. Satria rehefa tonga ny Aidi dia tokony hifany ny fianakaviana sy ny ankohonana rehetra. Kanefa kosa mety misy ampahany amin'ireo mpino Islam dia tsy zarizary ny fiainany. Dia olona mahanitra izy na ihany koa tsy mahita zay ho arapakany mandritra n'izany andro ny Aidi zany ka natao mihitsy izay zakatul fitr zay avoaka omena n'ireo mahanitra ireo mba ahafahany mifaly sy sakafoanany mandritra n'izany andro ny Aidi zany tsy mba ahatsapa izy tahaka ny olona rehetra izy amin'izay fotoana izay. Ary zay indrindra ihany koa nahatonga andreo manampahaizana amin'ny finoana Islam zay nanome alalana fa ny zakatul fitr dia afaka avoaka vola. Satria nahoana? Satria raha ohatra ka atolotrao vary foana ny olona anankiray dia mba inona re ny loka izay hoaniny amin'izany mandritra ny Aidi dia afaka ataonao antsasaka ny zakatul fitrinao vary ary ny antsasaka ny kosa dia afaka ataonao vola mba ho fanampina n'ireo mahanitra mandritra an'izany volana Ramadan izany. Eto dia tsara ho marina fa ny finoana Islam atranam-piandohana dia tsy maintsy mitsinjo an'ireo karazana olona mahanitra. Ninona ny sokajiny olona dia tsinjovo ny finoana Islam zany. Indrindra amin'ny andro ny fety tahaka zao dia mety alahelo ny olona mahanitra raha ohatra ka hoe tsy mahazo an'izany sakafo hoaniny zany mandritra n'izany Aidi zany.
ka izay no antony lehibe nandidia ny mpaminao sallallahu alaihi wasallam anireo sahaba tany aloha setsika mpino islamo ankehitriny ary ihany koa mandrakizay de tsy maintsy anatanteraka an'izany zakatul fitr zany. Ary tadidio fa misy ihany koa ny hadisy ny mpaminao sallallahu alaihi wasallam zay milaza hoe ny fifehezana zay ataontsika de miantona eo ambony eo ka tsy tonga any amin'ny Allah fa raha vao mamoaka ny zakatul fitr anao de iny fa lasa votsitra izany fanompona izany de tonga any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka aza tsinoavina izany zakatul fitr zany amoanao avokoa ny olona zay eo ambany fahefanao. Raha ohatra ka anao ray mpianakaviana mamoaka anao ny anao namoaka anao ho an'ny vadinao ho an'ny zanakao eny fa hatramin'ny zaza zay teraka na de ray minitra alohan'ny salatul eid dia avoaka izany zakatul fitr zany. Fantainina mipetraka omena iza ireo olona ireo zakatul fitr de tadidio tsara fa misy ireo andian'olona valo zay voalaza ao anatin'ny Qur'ana mentsika zakat de reny ihany ny olona zay anolorantsika an'izany zakatul fitr zany. Ireo mahanitra fadiran'ovina, ireo mahanitra tsotra, ireo olona zay trapasairanina amin'ny voyage, ireo olona zay mety nandenanao an'izany jihad fi sabilillah zany, ireo olona zay mety dibontrosa, ireo olona izay mety misy fasairanareo reny no anoloranao azy. Ary tsaratsara ihany koa de ny olona zay akaiky anao na ny avanao akaiky no anoloranao an'izany no sady karazana hoe fanovizanao roim-pihavana no sady zakatul fitr izy amin'izay fotoana zay. Amaranitsika azy oviny ary no amoana an'izany zakatul fitr zany. Ny zakatul fitr dia avoaka raha vao miditra izany 10 andro farany amin'ny volana Ramadan. Fa ny fotoana tsara indrindra amoanao an'izany zakatul fitr zany dia amin'ny fotoana 2 andro na 2 andro alohan'ny Eid satria nahoana satria ny tanjona araka amin'ny volazantsika teo de mba ampisakafoanana an'ireo mahanitra ka raha aty amin'ny voalohany aty amin'ny 20 ny volana Ramadan no efa avoakanao zany de mety ho lany ireo mahanitra ka tsy tonga amin'le tanjona ifaliana izy ireo amin'ny androny Eid ka raha 2 andro na 2 andro alohan'ny Eid no amoanao azy anoloranao azy an'ireo mahanitra de tonga na tratra le tanjona hoe fampisakafoanana azy amin'izany androny Eid zany. Eto ihany koa dia niteny mpaminao sallallahu alaihi wasallam fa tsy maintsy avoaka izy io alohan'ny salatul eid fa raha vao tsy avoakanao alohan'ny salatul eid de tahaka ny sadaka tsotra ka niteny izy amin'ny hadisy manao hoe faman addaha qabla salat fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Zay olona namoaka an'izany zakatul fitr zany talohan'ny salatul eid de izany dia zakatul fitr ovoray eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala fa izay namoaka an'izany kosa aorina ny salatul eid de tadidio tsara fa izany olona izany de namoaka sadaka tsotra fotsiny satria efa tsy tafiditra ao anatin'ny zakatul fitr. Ka ho antsika rehetra zay moka ny zakatul fitr de avoa izany alohan'ny salatul eid amin'ny maraina satria zany no tanjona tiany mpaminao sallallahu alaihi wasallam atongavana eto amin'ny fiainantsika eto ambony tany. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ho samy salama isika ary atratra an'izany Eid izany. Wa naktafi bihadha al-qadr zay ngamba no karazana fandarantsika tamin'ity androany ity. Isorako rano naraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako de mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.